ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ambivilinevanao iarabanantsika tratra ity sabotsy fa 5 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ny sampana sekolalady foibe ho antsika riavako dia ny filazantsara masina araka ny marika. Marika toko 410 ka hatramin'ny 20. Marika toko 410 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tao amin'ny mangingiany Jesosy dia nantany azy ny amin'ny fanoharana ireo nomba azy mba amin'izy 12 ary ho Jesosy taminy. Ianareo no efa nomena ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ireny izay any ivelany kosa ny zavatra rehetra dia atao amin'ny fanoharana. Mba hijery mandrakariva ihany izy fa tsy hahita ary mba andre mandrakariva ihany izy fa tsy hahafantatra fa ndao hibebaka izy ka havela ny elony. Ary hoy Jesosy taminy, tsy azonareo va ilay fanoharana teo? Koa ataonareo ahoana no fahafantatra ny fanoharana rehetra? Ny mpamafy dia mamafy ny teny ary ireto no ilay teo amoron-dalana dia izay hamafazana ny teny fa rehefa nandray izy dia avy miaraka amin'izay Satana ka manaisotra ny teny izay nafafy tao aminy. Ary tahaka izany koa ireo toa no ilay voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray izany amin'ny hafaliana. Nefa tsy manapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana. Koa rehefa afaka izany dia ka tonga izay fahoriana na fanenjena noho ny teny dia tafitohina miaraka amin'izay izy. Ary nisy hafa koa izay voafafy teny amin'ny tsilo dia ireo no ilay mandre ny teny fa ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny harena ary ny filana zavatra fa miditra dia mangeja ny teny ka tsy mamoha izy. Ary ireto no ilay voafafy teny amin'ny tany tsara dia izay mandre ny teny ka mandray azy dia mamoha, ny sasany avy 30 eny, ny sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 100 eny. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Fanoharana moa no nilazany Jesosy, nanampy tany Jesosy fampianarana eto fomba fanao jiosy hatramin'ny vanim-potoana ela ny rehefa mananatra na rehefa ny teny dia miresaka ny amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny fananarana na amin'ny alalan'ny fanoharana. Ny fanoharana izay resahana nampitana lesona dia tsy voatery hoe nisy akory, tsy voatery hoe tantara tena nisy akory fa nalaina tamin'ny zavatra nitranga, nalaina tamin'ny zava-nisy dia namboarina mba entiny hampitana lesona, entiny hampitana fitaizana. Ity dia fanoharana momba ny mpamafy mazava ho azy fa mpamafy hafakely ity mpamafy voaresaka eto ity. Mpamafy hafakely satria mpamafy izay namafy vo ary nisy tamin'ny vo izany teny an-dalana, nisy tamin'ny vo izany teny anaty tsilo, nisy teny ambony vatolampy ary nisy tany amin'ny tany tsara. Sarotra ny eritreritra hoe misy mpamafy tsy hitandrina ny masom-boly izay fantatsika ny halafin'ny masom-boly. Noho izany dia tokony mazava ny hamafazana, tokony ao anatina toerana tonga dia avy hatrany dia tany tsara. Fa tsy misy mpamafy ka andeha hamafy any amin'ny tsilo na andeha hamafy any amin'ny arabe na eny amoron-dalana tahaka izany. Fa ity mpamafy ity dia hafakely, izay ny mahafanoharana azy. Ilay mpamafy eto dia tsy hafa fa oharina amin'Andriamanitra, oharina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpamafy eto dia tsy iza fa Andriamanitra. Ary dia mpamafy izay tsy mifidy tany, Andriamanitra tsy mifidy tany. Izay no somary mampiavaka kely an'ilay tenin'ny Marika eto. Marika moa dia nampiasa ny andinin-tsoratra masin'i Isaia amin'ny 6:20 amin'ny toko 1 amin'ny Isaia mpaminany hoe amin'ireo izay any ivelany, amin'ireo izay any ivelany, toy ny hoe misy any ivelany mihitsy. Marika moa
mampiasa ny Isaia eto zay Andriamanitra ao anatin'ny fahatezerany raha maka ety Isaia toko faheniny ity tsika dia Andriamanitra toy ny tezitra tamin'ny fahotany zanak'Israely no niteny io teny io hoe andrey iaino any izy fa tsy andrey any izy fa tsy atakatra, tsy ahiratra ny masony. Ary dia izay no niraisy ny marika tia mampiasa be ny andiny zoatra masiny Isaia mpaminany. Fa raha tena jerena amin'ny soatra masina manontolo de zao Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena. Andriamanitra tia ny olona rehetra ho vonjena ary zay lay Andriamanitra mpamafy eto. Mamafy tsy nijery na iza na iza. Mamafy tsy nijery, tsy nifantina na iza na iza, fa ho tonga ho an'ny olombelona rehetra. Namafy Andriamanitra, tsy nifidy toerana, tsy nifidy vanim-potoana, tsy nifidy na iza na iza, fa namafy Andriamanitra. Ho an'ny olona rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, ho an'ny olona rehetra ny fiainana ao am Jesosy Kristy tompo, na izy na izy, na izy na izy, na ho vanim-potoana oviana izy ny velona, na vanim-potoana oviana. De zao nanana anjara am'zany fiainana izany. Zay nitijany hoe nivoaka le mpamafy dia namafy. Ny fiainana dia nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Fa raha ohatra ka tsy naniry ilay vo, raha ohatra ka tsy nandray fiainana ny olona, de tsy niankina tamin'Andriamanitra, fa niankina tamin'ny olona. Raha ohatra ka tsy nandray ilay olona, de zao niankina tamin'ilay olona le izy. Tsy niankina tamin'Andriamanitra ny marimarina kokoa. Raha ohatra ka tsy nandray ny olona de zao tsy niankina tamin'Andriamanitra. Efa nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tsy hoe mba tsy ho very ny olombelona rehetra, fa mba tsy ho very izay rehetra mino azy, izay manapa-kevitra, izay manaiky handray azy. Nomen'Andriamanitra ny fahasoavana, fa ny olona kosa nanana safidy ny handray na tsy handray. Fa am'ty andininy ty ara de misy karazana tany izay voaresaky eto hoe marika amin'ny alalan'ny fanoharana. Nisy ny teny amoron-dalana, nisy ny teny amin'ny vatolampy, nisy ny teny amin'ny tsilo, ary nisy ny teny amin'ny tantsaha. Ny am'reto telo voalohany izay tsy nisy vo zany, ny teny amoron-dalana, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tsilo, dia oharon'ny tompo aminy hoe ireo izay tsy naniry, tsy nandray ilay vo tsara. Lay vo teo fa izy tsy naniry. Ireo rehetra eo de izao mampiavaka azy, tany tsy nasaina izy ireo. Tany tsy nasaina. Teny amoron-dalana tsy nomanina handray, tsy nomanina mihitsy hamafazana. Teny amin'ny vatolampy tsy nomanina ambolena. Ary teny amin'ny tsilo efa misy tsilo raha teo eo. Fa ny tany tsara kosa de zao tany efa nokarakaraina, tany efa nomanina ambolena ka de naniry izy. Mazava be lay fanoharana zany raha ohatra ka mamaky tsara ilay andininy sika. Ilay teny amoron-dalana ara de tonga ny vorona de nihinana azy. Nitsindroka nihinana ireo vonafafy. Iny dia oharin'ny marika, oharin'i Jesosy zany amin'ny hoe nandre ihany lay olona, niaino izy, saingy zao tonga Satana nanaisitra ny teny zay nafafy. Inona moa ny ataon'ny Satana? Hanesorana ny teny reny ny olona. Be de be ny ataon'ny Satana. Zany ve tahaka ny hitantsika hoe manozongozona ny hoe zany ve de marina, tsy tian'Andriamanitra ianao. Tahaka ny nataony Satana tamin'ny Joba, tahaka ny nataony Satana tamin'ny Jesona lay mpanahy mihitsy aza. Mahitatsika eo amin'ny marika Malioka toko 5 Mateo toko 4. Zany hoe tsy mahafaly an'ilay ratsy ny aniriny ny tenin'Andriamanitra ty anatintsika. Ary de tonga izy manaisotra lay vo maniry, na tsy mbola maniry akory ary, de avy hatrany dia esorina. Fa ny faharoa de ny hoe teny amin'ny vatolampy ihany le izy, zany hoe mba naniry ihany, mba nisy etaeta androso ihany, mba nisy fikasana tsara ihany, mba nisy fifaliana teo am-piainoana ihany, saingy zao tsy naharitra lay teny satria tsisy faka. Ary ny fahatelo de teny amin'ny tsilo izay mba naniry ihany koa, fa noho ny fiahiahina, noho ny harena, noho ny filana, noho ny lafin-jahatra maro samihafa de nanjary tsy naniry lay vonafafy.
hotsika hoe reo karazan'reo de zao tena tsy nomanina mihitsy na tsy niomana mihitsy izy, tsy vonona mihitsy izy, tsy ranapa-kevitra mihitsy izy ny aniriny lay vo teo ihany izy Andriamanitra namafy fa zao tsy nandray mihitsy izy satria efa nisy zavatra teo aminy tahaka ilay tsilo, na efa nisy zavatra teo aminy satria lalana izy, na efa nisy zavatra teo aminy satria vatolampy izy. Zany hoe movatsy tahaka ny olona lay tenen'le fanoarana hoe za natsoin'ny tompo hoe andao anaraka dia ole hoe ak za nge mbola manana andraikitra ohatr'zao, za mbola voavy mividy omby, za mbola voavy mikarakara ny tokantranoko sy ny sisa rehetra ary izay toe-javatra zay no anankiray zay mahatonga ny vo tsy haniry, mahatonga le vo tsy haniry de zao satria le olona mieritreritra hoe tsy mandray an'Andriamanitra ntsony afa efa feno ny fiainako, za efa lalana efa feno ny fiainako, efa andehanan'ny olona efa mpifanerasera amin'ny olona efa feno ny fiainako efa tsy mieritreritra zany handray vo zany ntsony aho. Na koa tahaka ny vatolampy za efa mafy orona, za efa manana ny andraikitro, za efa tsy mihotsina, ataoko inona ntsony ataoko inona ntsony mo voaniry eo amiko. Na koa tahaka ny tsita ny voavavy any amin'ny tsiro manao hoe za efa manana zavatra eo efa fiainako, efa manana efa feno aho, efa misy zava-maniry eto amiko, efa lonaka, efa zava-maitso ny eto amiko eto, zay le teneniny eto hoe arena lailay tsilo io zany efa toy ny manana, zany hoe ireo tany voalohany reo de tsy hoe tsisy ninona fa efa misy zavatra atao, efa misy zavatra nameno azy, efa misy zavatra nandrakotra azy hany ka tsy afaka nandray intsony izy. Ary be dia be nohatra zany ravako malala, ataonao ahoana ny fandray raha feno ny tananao? Ny olona afaka mandray de zao olona malalaka tsara ny ao an-tanany, ny fo afaka idiran'ny tenin'Andriamanitra, ny fo afaka onena ny fanahy masin'Andriamanitra de ny fo madio. Ny hoe madio de zao fo tsisy ninona ao anatiny ao, tsisy ninona ahoana mo, fo tsy lapan'ny Satana zany, fo tsy itoeran'ny Satana, fo tsy itoeran'ny fahakalana, zany hoe fo zay afaka mandray, afaka itoeran'Andriamanitra. Ary fo manapa-kevitra ny tena marina itoeran'Andriamanitra, fa ny manadio azy mo ny fanahy masina rehefa avy eo hanao izay ihany. Fa hotsika manao hoe itsika mandrakariva de zao tsy mandray ny tenin'Andriamanitra, tsy mandray le fiainana atolotr'Andriamanitra isika satria tsika mieritreritra ny tenantsika ho efa feno, satria tsy mahaliana tsika intsony zany hoe fivavahana, satria heverintsika hoe azy efa tsy marina zany, za efa manana fahafenona, za efa manana fifaliana, za efa manana ny voninahitro, za efa manana ny fiainako, tsy misy toeran'Andriamanitra ntsony ato anatika. Azay no matetika reny ny olona ary amin'ny olona hitanao atsika hoe Jesoa ange voniterake tety ambonin'ny tany, tonga tety ambonin'ny tany tsy nahita zay onenany, tsy nahita zay onenany izy fa tany an-trano nomby satria efa feno avokoa ny trano rehetra, ny trano fandraisam-bahiny. Zany hoe tahaka zany efa feno ny fon'ny olona, efa feno zavatra ny sain'ny olona, efa feno ny tokantranon'ny olona, efa feno hany ka tsy manana itoeran'i Jesosy intsony. De tahak'izay ko ity fanoarana ity hoe tsy afaka nandray lay vo ntsony izy, tsy afaka nandray lay vona fafy ntsony izy, na de vo tsara azy ray nafafy satria efa feno izy, efa nanana ny antonasany izy, efa nanana zay identiteny izy, efa nanana zay ny rehareany izy, efa lalana izay no teneniny io, vavy teny amin'ny lalana izy ary efa lalana, efa fantatr'olona, efa nanana zay na izy azy ataony inona ntsony lay vo? Eny ambony vatolampy atao ve eny ambony tsangam-batona ataony inona ntsony izy efa manana zay reharehany ary zay mandrakariva. Andriamanitra te halanenina am'ty vatolampy ny fotsika tsy mety mandray azy, te halanenina izy. Andriamanitra te halanenina ka nandeha nitety ny lalana maro isan-karazany mba ho lalana hanjary lonaka hanirian'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tonga taty ambonin'ny tany aniraka ny zanany mba hanokotra reo tsilo ao am-potsika, mba hanirian'ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana ny fotsika. Zay no antony natongavany Jesosy ty ambonin'ny tany, nanova io lalana io hanjary tany tsara, nanova io vatolampy io hanjary fo nofo.
nanova io tany zay rakotry ny tsilo mba hanirian'ny tenin'Andriamanitra. Zay ny antony natongavany Jesosy aty ambonin'ny tany, tsy avy antsy ny marina hoy Jesosy fa ny mpanota ibebaka. Ary betsaka ny olona misaotra masina be rena tahaka ny lalana resahana eto. Mietrehitra hoe tsy mila Paoly apôstôly ange zany. Paoly teny ovan'Andriamanitra, teny an-dalany Damaskosy. Be de be nge ny olona efa tahaka ny Paoly zay mieritreritra ny tenany hoe efa lalana hoe tsy za efa manana ny anton-diako, efa manana ny antom-pisiko, saingy novain'ny tompo. Be de be nge ny olona efa vatolampy, efa vatolampy efa tsy andairana intsony hitatsika zany. Zany vatolampy zany dia nokapohan'ny tompo. Hitatsika Jesosy le vatolampy efa nikapohan'ny Mosesy le vatolampy de nanome ranovan'Andriamanitra le vatolampy hanjary hisy aina, hisy rano miboboka. Zany hoe eo amin'Andriamanitra tsy misy olona tsy tokony hanana anjara fiainana. Eo amin'Andriamanitra tsy misy tokony, zay no antony nahatonga ny Jesosy ty am'izao tontolo zao, hanova ny vatolampy, hanova ny lalana zay tsy afaka andraina inona na inona anjary handray ny hanova lay fo feno tsilo ny fahakalana, tsilo ny fitiavan-karena, tsilo ny fitiavam-boninahitra, la feno tsilo angeja le fiainana tsy hivoaka. Zay no antony nahatongavany Jesosy hanongotra izany to amin'ny hazo fijaliana. Lefako malala mahana fanantenana azo tontolo zao. Tsy misy mihitsy, tsy mbola fotoanany fitsarany zao, fa fotoanany famafazana. Mbola mamafy Andriamanitra mandrakitiny androany, mbola mamafy izy tsy kivy Andriamanitra. Amin'Andriamanitra tsy misy ianao io de vatolampy ka tsy afaka handray ny tenin'Andriamanitra intsony, na ianao efa lalana ka izao tsisy voaniry aminao intsony fa horofiny Satana daholo zay mifafy eo aminao. Tsisy an'izany. Tsy mbola fotoanany fitsarany zao, fa mbola fotoanany famafazana. Mamafy isan'andro Andriamanitra, tsy mifidy na iza hamafazana, fa mamafy Andriamanitra mba handrenesan'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jaona Mpaolo Batisa ny teny manao hoe toy ny feo avy any an'efitra. Zany hoe ny olona rehetra dia afaka handrezany, antso avy ny filazantsara zany hoe mibeba fa Andriamanitra ny manova, tsisy afaka manova olona, tsisy afaka manova ny vatolampy anjary azo amafazana raha tsy Andriamanitra, tsisy afaka manova ny lalana anjary ahavokatra ka handrisy an'ny Satana raha tsy Andriamanitra. Amin'izao fotoana ny kareno zao de te hanova Andriamanitra, te hanova ireo be rena tsy mety handray ny filazantsara, te hanova ireo mieritreritra ny feno ka tsy mila an'Andriamanitra, te hanova ireo rehetra be saina ka tsy mieritreritra ny hoe misy Andriamanitra, tia Andriamanitra, te hanova ireo diso fanantenana, te hanovan'ireo maratra, te hanovan'ireo manana ady am-panahy, te hanovan'ireo kivoka tsy hanirian'ny tenin'Andriamanitra intsony, te hanovan'izay Andriamanitra am'izao kareno zao. Manana anjara am'izany na iza na iza. Fa ny faharoa de zao lay tany tsara. Misy kosa lay tany tsara dia tsy izy ireo fa ireo lay efa nomanina. Reo lay efa nomanina. Reo lay efa ny fiangonana zay efa nomanina. Ny fiangonana zay efa nandray lay efa nomaniny ny tompo, efa nisahiranana mihitsy, nampianarina sekoly alahady, nampianarina katekômena, nampianarina ny fitezam-panahy. Reo le tany tsara reo. Ary dia ianao zany itsika ny tany tsara. Tsy ianao zao ndray mbola atao hoe vatolampy, na izaho zao no mbola atao hoe tsilo, tany feno tsilo, fa isika lay tany tsara. Isika eo anatin'ny fiangonana, isika lay eo amintsika no haniry vo io, satria tsika mino, satria tsika efa natao batisa, de efa nasainy ny tompo tonga tany tsara, efa nomanina, satria tsika efa nandray an'i Jesosy tompo, itsika le tany tsara. Ianao le tany tsara. Marina loatra fa tsy afaka metraka fanontaniana isika ka iteny manao hoe le olona tsy andrefa-tranona yatsy, ngamba kosa ngamba le olona ao tena vatolampy mihitsika. Na tena le havakoria ngambany tena ngamba iny tena iny lalany iny efa tsy aniry tsony mihitsy na toroteny sy fampianarana sy hira-pivavahana sy ametrahan-tanana tsy iova mihitsy iny fa lalany iny tsy afaka mitsara an'izay tsika. Fa nandalo tam'izany avokoa ny akamaroantsika.
saingy efa noavozona ho Paoly, saingy efa noamarinina ho Paoly, de tonga tanjara. Fa firifiry amintsika moa ny tadiavan'Andriamanitra taiza, firifiry amintsika no nikaroan'Andriamanitra taiza, tahaky ny tadiavan'Andriamanitra ny Adama hoe ry Adamo aiza moa ianao. Taiza moa tsy efa nitadavan'Andriamanitra atsika, saingy efa noamarinina isika, efa navelan'Andriamanitra eloka isika, efa nandray an' Jesosy isika, efa nosasana isika ho Paoly, de tonga olom-baovao isika, de tantsara, de tsy afaka mijery ny manodidina atsika manao hoe ianona kosa angamba zany zao rehefa tena mieritreritra de ianona mihitsy le tany any, mbola tany ana tsilo reny mbola tsilo reny mbola tsy mandray ny filazantsara reny mbola tia rena be reny, mbola jentilisa be reny mbola tsy afaka manao olona an'izay tsika. Ny tompo ihany ny mahalala an'izany, ny tompo ihany mahafantatra hoe ry le vatolampy, ity le tsilo, ity le lalana, ny tompo ihany mahafantatra an'izany. Zay mahatonga mpianatra tsy nahatakatra an'le izy satria asan'Andriamanitra zany, tsy afaka mitsara an'izany tsika, mety vatolampy io anio fa rahampitso tantsara. Tsarotsika tsara lay jiolahy atao amin'ny hazo fijaliana, segondraka eny ny vany avany amin'ny vatolampy. Tonga ny teny manao hoe ny teny tamin' Jesosy manao hoe tsarovy ary efa any amin'ny fanjakanao anao. Tao anatin'ny segondra foana ny bebahany, tsy hoe fotoana ela be, tsy hoe 3 taona na 10 taona na 10 taona, fa tao anatin'ny minitra vitsivitsy no niovany. No zany dia ny vatolampy an'io mety hiova tany tsara rahampitso, ny tsilo an'io iongotra ka anjary tany tsara rahampitso. Zay no mahatonga antsika manana fanantenana, mbola fotoanany fanantenana mandrakarivo zao. Ka raha mahita olona mety ho eritreretinao vatolampy na tsilo anao, azakivy fa Andriamanitra manana ny fotoanany. Andriamanitra mahay manova olona amin'ny fotoana tsy eritreretantsika akory ary. Izy ihany mahay manova zany. De ty manao hoe itsika tany tsara kosa de izao. Misy amintsika gima 30 eny ny vo, misy 80 eny, misy 100 eny. Lay tany tsara zany eo tsy resaka habetsaky ny vo. Raha itsika zao mamaritra an'io de zao amintsika de zao quantité. Raha io zany de zao misy ny antsoina hoe tany tsara, zay le 100 eny. Misy lay tena tsara 100 eny, misy lay tsara zay lay 80 eny, ary lay tsaratsara ny 30 eny. Mety hanao an'izay tsika. Le tsaratsara zany le atontonony, zay le 30 eny. Le tsara kosa no 80 eny. Fa lay tena tsara, iny le 100 eny. Tsy zay ny tenenin' Jesosy io. Tsara daholo na ny namo 30, na ny namo 80, na ny namo 100 eny. Ny zava-dehibe zany tsy voatery lay quantité loatra, zava-dehibe lay quantité, lay fahabetsahany zay zava-dehibe, fa alohan'izay tsy zay ny zava-dehibe. Fa lay fandraisana lay tenin'Andriamanitra, lay tenin'Andriamanitra naniry tonga asa zay ny zava-dehibe. Ny fanekety ny sisiny vokatra zany iny an'Andriamanitra. Andriamanitra mahatonga ny hoe 30, 80, 100. Tsara amin'Andriamanitra foana iny rehefa mamoa. Fa ny zava-dehibe de zao enao mamoa, ny famoazana kosa an'ny tompo zany. Ina ny tiana teneniny? Amin'Andriamanitra ny tany tsara de le tany manaiky hamoa. Farana ny herinandro avako malala. Tsarovy ara. Fa tsy mitsahatra ny mamafy soa sy fitiavana sy fahasoavana ho anao Andriamanitra. Tsy tapitra ny fahasoavana. Zay mahatonga amin'ny Paoly teny amin'ny Korinthiana voalohany 10:10 manao hoe ary tsy foana ny fahasoavan'ny tompo, fa mbola miasa foana ny fahasoavan'ny tompo. De sokafy ary mifoy asan'ny fahasoavan'ny tompo e. Mba meteza tany tsara. Raha tsy efa tany tsara raha teo, fa meteza hamoa raha tsy efa mamoa raha teo. Zany de soran'Andriamanitra le avako ny farana ny herinandro de misaotra an'Andriamanitra atsika fa tian'Andriamanitra na iza na iza, tiantsika Andriamanitra, tianao Andriamanitra, tia hanavao, tia hahatonga anao hanana fiainana vaovao, vo vaovao ao aminy. Alahelo ary avako malala. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny famindrampony mahagaga ka mahatoy izao anao de meteza hamoa 30 eny, 80 eny, 100 eny, fa miandry vo avy aminao Jesosy. Vavakisika, tompo aosoranao zay anao ny amin'ny fitiavanao. Fa ianao lay Andriamanitra tianay. Mampavokatra ny asanao eo amin'ny fiainanay. Ataovy mamoa vo tsara rahay. Ataovy mamoa vo fifaliana ho anao. Ataovy mamoa vo voninahitra ao. Amindrao fo zahay tompo. Ataovy manjaka tomponay ny fitiavana. Aoka ny fonay fo madio voninandray
ny filazantsarana. Misaotra ny amin'ny herinandro ny faranay ity, misaotra noho ny sosy ny fitahiana ny menao anay, ary dia manantena sy matoky izay fa ity herinandro nay miditra ity manomboka rahampitso, dia herinandro vaovao ahitana fahasoavana sy famindrampo ao aminao Andriamanitra. Dia mitoera mandrakariva aminay Tompo, mba ho voninahitra ao ny fiainanay ary ho vofeny fitiavana sy fifaliana ny fampisaranay amin'ny mpiarabelona aminay. Misaotra Jesosy ty. Amen.